Betsaka ireo tanora lasy tanora vavy ao anatin'ny salantaona tena miny folo hatramin'ny 90 taona no tafarotsaka amin'ny firaisana aranofa loaloatra vokatry ny andrakandragna maro samihafa. Hoy Emara Kotoarsoa, departementan'ny MIFEM FMN. Manoloana izany dia nitolorana fiofanana manokana mahakasika ny adolatsento sy ny tontolo n'ireo tanora ao anatin'io salantaona io ny 7 hatramin'ny 9 Aogositra 2024. Anampy ireo ray aman-dreny atakatra ny fivelarana ny filana fototry ny adolescent ary atonga ny adolescent tsy anahirana ny ray aman-dreny. Tanjona lehibe ao anatin'izany dia mampatonga ny ankizy eo amin'ny 13 taona ka hatramin'ny 17 taona mba ahafantatra ny momba ny hoaviny na mpitondraina ny lohateny hoe misoroka ny nenina mba hananana hoavy mamiratra. Ary tontolon'ny adolatsento ny resahana mandritran'ity rally des jeunes ity mba ahalalana bebe kokoa ny fiarahana amin'ireo ankizy izay lazaina hoe ao anatin'ny taona miala sakany amin'izay 13 ka hatramin'ny 17 taona izay. Tombotsoana raisin'ireo tanora miatrika ity fiofanana ity araka ny nambaran'izy ireo. Tiako zay za mba era karaha ataony viavy surtout zay amin'ny loky tandroko aminazy zegny mba tsy olombanimban'olo zegny resesaka raha fa toko misy raha efa zay tegna amin'ny fiaina. Tsy ataoko fa tegna ny masaka hipantragnony adolescent zegny raha io formation amiagna zay zegny tegna tokony ampiarigny satria ny masoa alohan'ny zay vao ny mahafinaritra. Tanora adventiste zazalahy sy zazavavy mahery ny 10 no miatrika izany isakariva ary ny transformation de soja, cuisine végétarien, glace, coupe et couture ary fanamboarana chocolat no hanofanana azy ireo mandritra ny tontolo andro. Ka ny departementan'ny MIFEM ny tomponantoka amin'ity fampiofanana ity izay iaragna amin'ny departementan'ny MINANF sy ny fiainam-pianakaviana eo anivon'ny fiangonana adventiste.